dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao a, ary dia faly miarahaba atsika rehetra tratry ny Saint-Valentin dia ny 14 février izany a, izay andron'ny mpifankatia. Dia mirary soa sy fahafinaretana ho an'ny mpifankatia rehetra maneran-tany ny tenako. Ny resantsika anio zany a dia ny hoe inona daholo ireo karazana fitiavana zany a izay a mety misy a eo amin'ny mpifankatia. Ka misy karazany maromaro ihany zany a ireo karazam-pitiavana ireo, ka tsaratsara kokoa zany a ny mba ahafantaranao a an'izay karazam-pitiavana izay a, mba ahafahanao zany hoe mijery akaikikaiky zany hoe aiza ho aiza zany a ny ataontsika hoe zany hoe ny halalin'ny fifankatiavana zany a, mba ahafahanao zany a mijery bebe kokoa zany a ny amin'ny aiza no ahitako ny asambarana amin'ny fiarahako amin'ny karazan'olona toy izao na toy izao. Ny karazam-pitiavana izay misy zany a dia misy zany a ny ataontsika hoe zany hoe ny fitiavana amour passion zany hoe io zany a dia karazana fitiavana izay ataontsika zany hoe eo amin'ny resaka ara-nofo angamba zany a no ifatoany bebe kokoa zany. Eo ihany koa zany a ny ataontsika koa zany hoe ny fitiavana izay amour raison zany amin'ny teny frantsay, zany hoe fitiavana izay miditra bebe kokoa zany a eo amin'ny hoe lafiny ara-toetsaina sy toe-panahy zany a izay ananan'ny olona mpifankatia aminao zany, izay zany a no ifatoan'ny safidinao bebe kokoa zany a amin'ilay olona izay hoe mifanara-tsaina tsara nareo zany a, ary dia mitovy ny tanjona amin'ny fiainana, ny objectif izay tianao tratrarina, ary dia mandeha tsara zany a, compatible tsara ny eo amin'ny resaka fifandraisana zany a amin'ny maha olombelona. Ka ireo zany a no adiadintsika eto zany a ny hoe amour passion sy ny amour de raison. Nefa mety misy ihany koa zany a ny hoe manana n'izy roa, zany hoe sady misy zany a ny passion ary misy ny raison. Ka eo zany a no tena ataontsika hoe zany hoe idéaly indrindra zany a izay hoe manana ny amour passion sy amour raison izay a amin'ny mpifankatia zany. Kanefa dia ny zavatra tsara moa zany a eto ambonin'ny tany a dia azo lazaina fa vitsy dia vitsy ihany. Raisitsika zany a ny eo amin'ny amour passion, io zany a dia ny tena mibahana bebe kokoa zany a dia ny firaisana ara-nofo, zany hoe ny fifampisintoman'ny mpifankatia zany a eo amin'ny resaka ara-nofo. Ka io zany a dia ilay miditra ao koa ny ataontsika hoe ihany koa zany hoe ny coup de foudre, zay efa nazavaiko teto ny hoe ahoana ny fandehan'izany coup de foudre zany a, fa ny hoe fisintoman'ny olona iray zany a ny ataontsika hoe zany ny fitiavana indray ny tompo-maso, zany hoe olona mbola tsy nifankahita mihitsy zany a hatramin'izay niainany a, kanefa dia tonga dia misy zany a ilay ataontsika hoe fitiavana izay tonga dia mipetraka zany a eo amin'ny mpifankatia. Ka ny amour passion zany a dia mety ho ny mpifankatia ny rotota zany a dia samy mandre daholo zany a an'io fifampisintomana ara-nofo io zany. Nefa mety ihany koa hoe ny iray ihany zany a, ny lehilahy ihany a no tena mandre an'izay a, na ilay vehivavy ihany. Ka eo zany a no tena
mampisamboaravoara ihany an'ity atao hoe fitiavany ity ka mila jerena akaiky dia akaiky mihitsy zany ny fandehan'izay zavatra rehetrarehetra izay. Ny amour passion koa zany dia ny hoe amin'izay hoe maharanofo azy izay zany dia misy zany ny ataontsika hoe zany hoe ohatrin'ny zava-mahadomelina mihitsy zany ny fafinaretana azon'ny olona iray ao amin'ny atidohany zany ny amin'ny hoe fiarahana amin'ny olona anankiray ary dia misy karazana ohatrany hoe obsession mihitsy zany tia hitan'le olona foana ary dia tianao firaisana ranofo foana zany amin'ny olona io. Zay ny amour passion zany. Ny amour de raison ndray zany dia ilay avy nazavaiko teo zany dia ny hoe eo zany tsy de tena hoe jamba loatra zany ny mpifankatia amin'ny amour de raison, zany hoe tsy de tena misy loatra zany ilay ataontsika hoe fifantonana mahery vaika ohatran'ny amin'ny amour passion zany eo amin'ny resaka ranofo, fa nefa kosa dia mifanaraka tsara ilay mpivady, mifanaraka tsara ilay mpifankatia ary dia tonga foana amin'ny ataontsika hoe marimaritra iraisana amin'ny zavatra rehetra izay atao ary dia mahafinaritra ny ambiansy. Kanefa ny eo amin'ny resaka ranofo zany dia mety tsy de tena hoe magotrakotraka be ohatran'ny amin'ny amour passion. Ny fahatelo indray zany eo no tena hoe misy ny idéal zany, dia ny hoe sady olona zany manitona de manitona zany amin'ny aranofo, ny firaisana aranofo ary sady koa olona mifanara-tsaina tsara zany aminao. Ka izay zavatra izay zany no idéal ho antsika olombelona rehetrarehetra ary izany no rentirenty zany any amin'ny film sy ny conte de fée rehetra izay mampilendalenda tokoa ary dia mahatonga ny nofinofiny tovovavy rehetra zany io karazana fitiavana fahatelo io. Kanefa dia izay manabitana sendrazy ihany eto amin'ny fiainana zany no afaka ifankahita amin'izay karazana fitiavana fahatelo zay. Fa dia malahelo milaza amintsika rehetrarehetra fa dia tsy misy firy zany io zavatra io. Ka izay zany no ny tsara hitandreman'ny tovovavy ny amin'izay hoe resaka fahaizana manafaka zany an'ireo telo ireo. Ka efa nazavaiko tsara moa zany teto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé, efa nazavaiko ny hoe resaka hoe fitiavana amin'ny ankapobeny zany. Betsaka ny thème izay efa nasehoko teto dia ny hoe fahaizana amin'ity. Eo ihany koa zany ny hoe ahoana ny ahafantarana fa tianao ny lehilahy iray. Eo ihany koa efa nazavaiko teto ihany koa ny hoe sahirana ara-pitiavana ve ianao. Efa nazavaiko teto ihany koa ny firaisana ranofo mirindra, izany hoe ny karazam-pitiavana zany dia arakaraky ny izay misy eo amin'ny manodidina anao koa nefany, satria raha ohatra ka sy nifanena tamin'ny olona izay mety ataontsika zany hoe tena tao anatin'ny idéalanao ianao, dia mety izay olona nifanena taminao zany no afaka amakivaky miaraka aminao ny fiainana. Ka nefa izany zavatra rehetrarehetra izany dia ao anatin'ilay fanazavana izay efa nomeko teto ny amin'ny hoe ahoana ny ahitana ny asambarana.
izany hoe miainga foana zany a ny asambarana izay aorinao dia miainga foana amin'ny zavatra misy eo am-pelatananao ary ny fahaizanao zany a ny hoe mikatsaka izay a mety mahasoasoanao zany a amin'ny alalan'ny zavatra efa eo am-pelatananao ary ny fahafantaranao koa zany hoe inona ny objectif izay a atratrarinao zany a amin'ny zavatra efa eo am-pelatananao ka ny fitiavana zany a dia na inona eo ny hoe mety hoe vitana sy anjara ny amin'ny hoe nahita ny olona izay tena hoe amin'ny tena ilanao azy mihitsiny zany a ianao ary dia mahafeno amin'ny fepetra rehetra izay nitadiavinao zay ngamba ataoko fa hoe vitana sy anjara ngamba no mitondra an'izay zavatra zay fa nefa isika olombelona dia afaka ihany koa mamorona ny asabaratsika amin'ny alalan'izay zavatra misy eo fa tsy ny zavatra nofinofisina sy ny zavatra tsy hita tsy fantatra no andeha hiainanao amin'izay fotoana zay de zay lay atao hoe mpanofinofy zavatra tsy misy ka ny fahafantarana zany a ny zavatra ohatraohatran'izay zany a no ahafahanao zany a miroso bebe kokoa amin'ny fikatsahanao ny asambarana izay eritreretinao fa atononanao dia ny fahaizanao a mandinika sy mijery ny zavatra izay eo am-pelatananao sy hoe ny possibilité anao ka ao anatin'io fitiavan'io zany a miainga ao daholo zany a ny zavatra rehetra izay ataotsika miainga ao daholo a ny ataotsika hoe karazana inspiration ka efa nazavaiko teto ihany koa zany a ny ataotsika hoe resaka hoe ny inona ny atao hoe libido ny énergie sexuelle zany tsy voatery akory hoe ampiasainao amin'ny firaisana ranofo foana ny énergie sexuelle fa afaka ihany koa zany a orientenao a any amin'ny ataotsika hoe zany hoe ny ara ny asa mandrara afaka orientenao na amin'ny resaka mozika zany a na amin'ny resaka asa tanana na ny amin'ny resaka hoe projet izay ataonao zany zavatra rehetrarehetra izany ka izay a ny antony anazavako a an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia ny hoe tsy voatery koa nefa ianao ny hoe ahita ny asambaranao zany a de hoe tsy maintsy misy olona zany hoe miaraka aminao izay moa tsy matetika koa zany a no hoe mahatonga an'ilay hevitra diso hoe raha fa mahita olona mandeha rery tsy misy partenaire miaraka aminy de hoe fa ahoana normal ve iny olona iny fa maninona no vehivavy ohatran'iny ve de mandeha rery misy ny passion misy ny zavatra hafa izay ifatohan'ny saina sy andrin'ny saina ka tsy misy zany ny hoe olona zany hoe de voatery zany hoe ny circonstance rehetrarehetra zany hoe voatery tsy maintsy ahita ny olona tokony hiaraka aminy sy ny olona tadiaviny zany nefa tsy manakana ihany koa ny asambaran'ny olona iray koa nefany izay zavatra zay satria raha ohatra ka misy zavatra ifatohan'ny sainy sy ny fanahiny ary anasiny ny fitiavan'ny ray manontolo dia miteraka asambarana ho azy koa zany zavatra rehetrarehetra izany ka manodidina an'io fitiavan'io zany isika olombelona dia mametram-panontaniana foana zany amin'io karaza-javatra io satria mbola mampametram-panontaniana foana io zavatra io
mandraky tiany androany ary mbola ao anatin'ny ataontsika foana hoe zany hoe fikaroany zanak'olombelona zany fikaroana ara-tsiantifika ny momba ny fitiavana hoe inona marina io phénomène io ka ny tenako zany raha ny tenako manokana zany dia ny conclusion koa dia ny hoe isan'ny fanomezan-janahary koa io zavatra io isan'ny fanomezana ataontsika hoe ambony avolenta avy any amin'Andriamanitra zany ny fitiavana indrindrandrindra zany ny hoe ny fitiavana tena izy zany kanefa dia mety ny olombelona ahita an'izay fitiavana tena izy zay amin'ny fiainana mety misy olona tsy mety mahita an'izany mihitsy amin'ny fiainany kanefa dia araky ny efa nazavaiko rehetra teo zany dia ny hoe ianao ihany no mahafantatra ny hasambarana ianao ihany mahafantatra ny zavatra asambatra anao sy apetipety ny fiainanao arakaraky zay zavatra hitanao eo am-pelantananao sy ny zavatra mifanojo amin'ny fiainanao ka izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia entiko fotsiny zany anazavana amintsika rehetrarehetra mety misy ihany koa ngambany ny hoe ny fitiavana izay mandalo zany hoe fitiavana izay ataontsika hoe zany hoe amour de passage amin'ny hoe fanaovana vakansy na ohatran'izany dia eo amin'ny tanora sy ny mpitovo no tiako iresahana ny zany zavatra rehetrarehetra izany na ny hoe fitiavana mandalo fotsiny zany amin'ny fanaovana ny alim-pandihizana na ohatra zany zava-misy zany amin'ny tanora ka anjaranao zany no mahafantatra bebe kokoa zany ny hoe aiza ho aiza moa zany ny fiarahako amin'ity olona iray ity satria ny tiako ampitaina fotsiny eto zany indrindrandrindra eo amin'ny tovovavy dia ny hoe analana zany ny ataontsika hoe fahadisom-panantenana goavana eo amin'ny tovovavy aiza moa no hoe alahelo tsy hipetraka raha ohatra ka misy ny tsy fahatombanan'ny fitiavana tsy maintsy mipetraka ny alahelo tsy maintsy mipetraka ny ataontsika hoe fahadisom-panantenana fa rehefa kosa ianao zany hoe mandroso lalindalina kokoa zany amin'ny fandalinana ny fomba fiainan'ny olombelona ny fomba fisainan'ny olombelona miroso bebe kokoa ianao amin'ny fandalinana ny atao hoe asambarana sy ny rehetrarehetra dia hanana ny ataontsika hoe zany hoe ny fahamatorana bebe kokoa amin'ny fiainana ary hanana ny ataontsika hoe zany hoe ny confiance amin'ny tenanao ny fahatokisa-tena indrindrandrindra amintsika tovovavy ka amin'izay zavatra zay koa ao anatin'ny famolavolanao ihany koa ny personnalité anao no ahafahanao koa zany ahita ny anjaranao satria ny fitiavana koa dia maro ny zavatra miditra ao dia ny vatana ny saina ary ny fanahiny ka amin'izay zavatra rehetrarehetra izay zany dia afaka mamolavola ny tenanao ianao satria ny efa nazavaiko teto ihany koa ny hoe vehivavy manao ahoana ny hoe vehivavy mahasarika bebe kokoa zany ny lehilahy iray atonga azy arisidrisika kokoa hiditra amin'ny zavatra relation matomatotra kokoa na any amin'ny fanambadiana zany dia ny toetranao tovovavy ihany koa satria ny lehilahy dia na dia atao ara hoe matanjaka izy aty ivelany matanjaka aranofo dia mila ihany koa izy ny vehivavy izay hananany fitokisana
sy ny hoe afaka ianteherany zany a rehefa amin'ny fotoatsarotra na ohatran'izay zany vehivavy afaka ianteherany amin'ny fiainana zany ka ohatran'izay zany a no tiako ampitaina ny amin'ny hoe fanazavako zany a ny hoe karazam-pitiavana manahoana no karazam-pitiavana misy zany a amin'ny mpifankatia dia ianao ratovovavy a no mahita an'izay zavatra rehetrarehetra izay dia toy izay indray zany a no azona tolotra atsika doany a amin'ity androny mpifankatia ity ary dia mazao fahafinaretana zany a ny mpifankatia rehetra manao abonnement amin'izany Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.